Manampaizana Amerikana eo amin'ny tontolon'ny aina manjery no mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nitondra fampiofanana sy ny famelabelaran-kevitra narahana ady-hevitra izy ireo androany. Nambarany moa fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampitam-baovao ny aina manjery. Tato-baovao entin'ny Marc Antoine sy Thierry Cotarson. Nanana ny andraikiny tamin'ny piren'ny fikorontanana sy ny ady an-trano tao Rwanda ny aina manjery tamin'ny taona 4,990 izay nahafatesana olona nahatratratrany amin'ny 7 hetsy. Io no anisan'ny ohatra ratsy ny ainan'ny Afrika teo amin'ny asa fanaovan-gazety. Izay no antony ny fampiofanana izay nataon'ny Amerikanina momba ny aina manjery izay noentin'Andriamatoa Edouard Dossio androany teny amin'ny ivo-kolontsaina Amerikana Tanjombato raha nanao famelabelaran-kevitra na raha nady-hevitra. Manana ny andraikitra ahafahana mamotika ary manana koa ny andraikitra afaka manatsara sy mampandroso ny firenena ny asa fanaovan-gazety hoy ity manampaizana ity. Io indrindra no nahatonga ny famelabelaran-kevitra androany izay nitondra ny lohateny hoe ny andraikitry ny aina manjery amin'ny demokrasia. Noho izany dia maro eo andraikitra sy asa heverina fa tokony ho sahanina eo amin'ny asa fanaovan-gazety mba ahafahana milaza fa aina manjery tompon'andraikitra no misy. Le rôle essentiel de la presse c'est de rappeler. Andraikitry ny aina manjery ny mamoaka ny olana, ny tsirariny, ny zony tsirairay, ahafahan'ireo tompon'andraikitra isasokajiny maka fepetra amana ny olana ary ahafahan'ny vahoaka ihany koa maka ny andraikiny. Noho izany dia ilaina ny famoahana vaovao tsy mitanila sy feno ao anatin'ny fifikirana ny marina ary indrindra ao anatin'ny fenitra mifanaraka ahafahan'ny tsirairay na ny tontolo politika na ny toe-karena mandray sy mahafantatra ny toe-javatra misy marina ary ny afatra tiana ampitaina. Marihana fa anisan'ny aina ny tsy falalavorariana feno teo amin'ny asa fanaovan-gazety ihany koa Etazonia tamin'ny taona 1970 raha ny fanazavana netiny ity manampaizana ity. Lasa natao fitaovana nanaovana frehana amin'ny hevitra ny aina manjery tamin'izany. Nisy ireo aina manjery no niaran'ny tsindry saingy nambarana fa afaka atao fitaovana mampandroso ny firenena iray ihany koa ny aina manjery.